ianao no mpanjaka ny mpanjaka. Misotranao zay no amin'ity andro ity zay efa natokanay nankinay teo ampelantananao ary tontosa izany no ny famindramponao zay vaozanao isamaraina ho anay. Misotranao zay tafangona eto amin'ity toerana ity anatanteraka izao fiangonana amin'ny alalan'ny fifaliana sy ny fiarahanay misakafo mba azonay mampiroborobo ny asanao Andriamanitra hitoriana ny filazantsara amin'ny alalan'ny reto zanak'ampelezana avy amin'ny Erzekema Balavato Mananasy ireto. Misotranao koa ny amin'ireto mpanomponao maro namana sy tapaka fianakaviana izay tsy mahafoy eny fa tsy nandala ny volaman-karena fa nahafoizanao amin'ny asanao, nahafoy ny fotoana, nahafoy ny tokantrano eny fa na ny fialan-tsasatra izay tokony hotontsaina tamin'ity andro ity azy nampandeferiny zany ny aminao Andriamanitra. Misotranao zay ary dia manonona hatrany ny fitahina, ny fiadanana, ny firarian-tsoa amin'ireo mpanomponao tsiraray avy ireo amin'izay efa nafoiny na ny fotoana na ny herim-po eny ny vola aman-karena azy anonitra avy eo zato eny arivo tsy manam-pahatamperan'izany rehetra zany ianao azony manatanteraka ny asa so rehetra zay irinao tanterahany keo. Dia hotahinao ane izao fimbonana rehetra izao indrindra ny zanak'ampelezana amin'ny Erzekema Balavato Mananasy dia no Andriamanitra no ampiray fosaina fanahy zona rehetra koa maneho fankatiavana ho voninahitra ao fampandrosoana ny fiangonanao sy ny asanao. Dia maniry zay fifaliana amin'ny fotoana rehetra imbonana eto ary dia no Andriamanitra anatrika amin'ny fotoana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia mankasitraka izay ritompony amin'izay rehetra tanterahanao eo amin'ny fiainanay. Asandratray izany vavaka izany amin'ny anaranao Jesosy misaotra indrindra Tompo. Amen. Dia tsy nisy afa-tsy ireo ray aman-dreny ireo satria ny azon'ny vankolaka na ho ny tanin'andriny tsara ary jereo tsara izay miainga eto amiko ka hatramin'ireo havana rehetrarehetra zoko zany jereo amin'izao reo no nahatonga anay ho toy izao. Eny mandoka tena kely ihany satria izay maharaloloha ny raloloha mandoka tena oatra mipapelitra fa dia androanytsika dia misy andro lehibe anankiray no fanahinina mihitsy ity andro ity nanaovana n'ity fety ity. Eny fa na dia tao ary nisy nandinika hoe fetiny nenene ka ahoana isaratsara ka ve misy ny fampiraisana, misy ny fampisarasarahana kanefa hito fa misy reny be dia be tonga eto androany ka miara-panareo reny zay trato ny fetinareo andrany tehaka be tsika satria raha jerena amin'izao ane tsy olona veto Antananarivo ihany eny ny tonga manotrona izao zanak'ampelezana nefitsika eny Balavato Mananasy izao fa avany amin'ny vohitra sy tanàna lavitra dia lavitra any tonga eto daholo ampitiavana no nahatonga anareo anotrona anay eto ka dia ho valiana fitiavana koa ianareo amin'ny alalan'ny tehaka misaotra tompolahy, misaotra tompovavy amin'ny fanotrona anareo anay. Eny ny amaranako ny teniko dia ity fety androany ity marina noho ny atao dia ao ihany koa raha nandeha nitety ireo namana rehetrarehetra ireo dia nieritreretana koa izy ity no hoe ampiraisana izany atao hoe faritry mandridrano dia ny antema fa izay ary voatsongotsongo ato daholo ny tanàna isam-bohitra ka dia raha fa tonga any amin'izay mahametimety an'izay amintsika no miditra amin'izay fa dia alao aloha zay ny anjara fitenenako omeko anao tadafara ny fitenenana, omeko anao indray aloha fitenenana. Ampanajana sy ampaneketena ny fitenena satria mahitsy fenjera takanykanoto amin'ny teny zanaka ka dia ampanajana no tenenaneko. Voalohanteny dia ny fisaorana tokoa an'Andriamanitra. Sotra fotsiny tena ray aman-dreny tena faly zay ka dia mankasitraka an'izay. Faharoa manarakaraka an'izany raha nanao an'izany azy reto zanak'ampelezana reto ka niantsoka tsy nanao itsika dia ohatra niantso any Andohasa ihany ka mankasitraka tsika menakavy toka soamantsara maro pety izao tsy nanao tanatana ivelan'ny vala, tsy nanao vohitra ivelan'ny tanàna, tsy nanao zanaky alafa na tsy mahita tsy napariteo kianatra tsy navakitratra tafahonetika menakavy dia voalohany teny miaraba tsika menakavy sady misaotra anareo miaraba tompolahy miaraba
vavy indrindra ny reny mpianakaviana rehetra arabaina mpanatany sy menaka toko hoe ary farany moa satria mifatany raniandro maraina mifantera ny rivo indrindrindrindra koa tiakony tsy maintsy mba vaty hibitsy mbola osona ny epimiady anteny nefa tara ihany ka dia faisiko tena faisiko fitenenana ilay andriamanitra ny lanitra tompony lanitra zay nampivorentsika ny tantana sy bimbona iaia sy menaka avy ary farany totika aminareo zanakam-pielezana faly rafo amin'ny anaran'ny fiangonana any an-toerana mitenenako ndraiky satria ray aman-dreny eo amin'ny fiangonana sotra ny teninay mindrana ny tenin'ny apôstôly jauna fahatelo ao amin'ny tompatelo manao hoe tsy manana fifaliana mihoatra noho zao zahay dia ny ahitanay fa tena mandeha amin'ny fahamarinana nareo zana faly zahay ravo zahay mirana tokoa zay indrindra ny fiangonana reny satria ambaranareo teneninareo matombo joro matombo tsangana matombo mahavita didy eny ny fiangonana ny tanindrazana ianareo mitanjaka anareo nohery anareo nyrehre anareo mivoninahitra sota betsaka mizao fanafany Manakena fa mbola kafisy sy menakavy io dia miomansika fa ho avy eo izy
tanjona dia ny ampisin'ny fifandraisana, ampisin'ny firaisakoa, ampisin'ny fifankatiavana. Izay tena tanjona ao anatin'ilay izy. Dia faly koa izay araka ny teny président teo satria raha araka ny tokony misy aloha izany dia efa tena hoe azo lazaina hoe lavorara zavatra karakaraina. Afa-po izay tena isaorana be dia be an'Andriamanitra satria nateo raha niezaka nataonay raha tsy teo Andriamanitra ny tantana sy nalavorary momba anay dia tsisy tanteraka izany. Ary dia izy koa moa ao anatin'izany misy hoe tanjona ihany koa ahafahanay zanakam-pielezana mandeha manampy ny fiangonana reniny any Ambalavato Mananasy. Dia mino fa ahatratra ny tanjona avy tany any aty dia manandraikitra izay ataonay koa izahay. Fa ny voninahitra rehetra aloha dia ho an'Andriamanitra ao anatin'izany satria tsisy ezaka avy aminay izany fa avy amin'Andriamanitra rehetra. Ary izy no nanome hery sy tanjaka ahafahanay manatanteraka izany rehetra izany dia voninahitra ao an'Andriamanitra rehetra. Gambabazo. Le anaranao? Madame Randrena Toandro Veromanitra. Tonga dia mafana hoe zay fanontonan'ny olona anay ary tena zay le hoe raha miaraka amin'Andriamanitra dia ino tanteraka ny zavadrehetra satria asany koa zao mbola atao zao zay hanatsarana ny asany dia daholo zany tena antony dia misaotra anareo koa zany manotona anay dia zany hoe mivory izahay isaky ny alahady faharoa ka eo anatrehan'izany zavatra zany izay dia mahatsapa fa manana didy eo amin'ny tanyrazana io any amin'ny fiangonana Vohibe ary koa hoentina koa ampifondronana tsara sady hanatsarana le fikambanana ity satria manana didy zay mbola manofa toerana ivoriana misy koa ny zavatra eo amin'ny lafiny tsy maintsy fampifatorana azazany hoe zanakam-pielezana dia nanao an'izao hetsika zao zany zay mba anankiray voalohany indrindra entina hifankalalana aloha ifampiarabana koa entina anadevenana sy hanatsarana ary hanampiana koa ny any an-tanindrazana izay ny tena antony. Ny antemiera ny Mandridrano Bernasa voalohany aloha dia misaotra an'Andriamanitra tokoa fa tafavory soamantsara daholo ny mpianakavy rehetra. Io antemy moa zany dia tena iraisan'ny zanaky ny faritra any amin'ny Mandridrano Itasy iny zany ary mampivondrona ny na ny any ambanivohitra na ny aty zanakam-pielezana. Ary izay mihitsy moa zany no tena fenitra tratrana zany dia ny antema fikambanana tsy manao politika fa kosa mikendry ny fampivoarana ny iny faritra misy anay iny zany dia Itasy Ray Manontolo iny ka amin'izay andraikitra be zay zany dia navondrona daholo ireo zay azo natao hoe vato nasondrotry ny tany amin'ny faritra iny mba iray ary indrindrandrindra ilofo ampandroso ny faritra ary ao moa ny zay tsy mahay ino moa fiteny azy sobika mahay fatambary dia tena raha jerevana zao ato amin'ny zay fety atao dia tonga eo daholo ny solitena ny ireo firaisana sy ny fokotany ary. Ny zavatra katsana moa zany dia hoy zay hoe fampivoarana an'le toerana dia miezaka zany amin'ny alalan'ity fety ity satria fantatra ihany moa zany fa nisy ny transition zay tena mafana dia mafana tokoa ary tsy dia nisy fikambanana afaka nanao zavatra loatra satria manjary tafiditra amin'ny zavatra hafa dia ninina mihitsy nampanginina aloha ny fikambanana. Amin'izao fotoana izao efa miditra eo amin'le fotoana tokony hietsiketsehana amin'izay dia zay moa no nanarotana an'ity fihaonana androany ity hanetsiketsehana an'ireo isaparitra isaky ny firaisana amin'iny toerana iny zany mba hivondrona indray hamelona maso an'le antemerany zany mera Mandridrano zay ngamba no azo lasaina tao. Azonao fariparitana ve atrezatra izy aby le Mandridrano? Le Mandridrano areo ngamba président no teny azy satria izy no tena mahita ny solombavam-bahoaka mahita ny toerana. Le Mandridrano zany raha raisiko ny fanazavana an'le Mandridrano dia Soavinandriana no district any Mandridrano zay zany le izy
ka io soavin'andriny io dia voarafitry ny commune 5 ka izay zany no mandrafitra an'ilay ataontsika hoe mandridrano fa ato anatin'ny tasy zany io mandridrano io zay no tenenako karaha tianareo mbola azavay kokoa no hoe izavy reo commune reo dia menga moa zany ny soavin'andriny tasy no chef-lieu de district dia makany amin'izany atao hoe mananasy mahavelona Ankisabe Tapinala Ambatosana dia makany Ankaranana dia mivadika aty Apefy Ampary dia makany Tanetibe dia mandeha Tondrona dia Masinray dia Parbohitra dia Aparaky ireo zany no mandrafitra ny atao hoe mandridrano. Ny mpitandrina raha Velojana Frederic Armand mitondra ny fitandremana Mbalavato Mananasy FCKM maosondapartany mandridrano mpiambina soavin'andrina Itasy no manatrika eto amin'ity fampelezam-peo sy fahitalavitra ity dia voalohany faly miarabantsika rehetra mpiaino sady manatrika ihany koa ity fotoana ity raha lazaina fohy sady sotra ny momba ny fiangonana FCKM Mbalavato Mananasy dia tamin'ny taona 7 amby 20 sy 20 no nisy izany fiangonana izany. Ary azo lazaina hoe izy no vavahady ny filazantsara tany amin'ny faritra ny mandridrano iny zany satria mankalaza ny fa 7 amby 100 taonany izy amin'ity taona ity. Ary raha sitrapon'Andriamanitra moa dia afaka 3 na 4 taona eo dia ankalaza ny fa 50 taona zany fiangonana FCKM Mbalavato Mananasy zany. Raha ny fiampianan'ny fiangonana amin'ny ankapobeny no jerena dia azo lazaina hoe ao anatin'ny fandrosoana zany satria efa mitombo mahatratra ny 700 anoany isan'ny mpandray ary misy anoany amin'ny 2,000 any isan'ny kristianina ao anatin'izany FCKM Mbalavato Mananasy zany ny ankapobeny. Dia zay moa zany no zava-dehibe ny zanak'ampelezana amin'izany fiangonana FCKM Mbalavato Mananasy zany izay afoizina amin'ny fizama dia manatanteraka izao hetsika eto amin'ity semestre sonerana ity izao mba azona mitady lafiny ara-bola hoentina mampandroso aloha ny fiangonana amin'ny alalan'ireo adidy samihafa izay sanona eo anivon'ny fiangonana sy matapartany ary ny foibe zany ka manatanteraka izao hetsika izao zany. Misy ihany koa miezaka izay tanterahan'ny fiangonana zany hoe isa-taona dia misy hetsika foana atao sy ezaka izay tanterahana ka anao ezaka tambomo ny fiangonana amefena ny trano vatom-piangonana mba azona mampiaina ampilaminana sy manatsara koa ny endriky ny fiangonana zany amin'ny ankapobeny. Zay raha ny atao hoe fiampianan'ny fiangonana no resahana sy azavaina tsotsotra zany dia mankasitraka anareo zany amin'izay faharesam-peo sy fanotrona anareo ihany koa ny fotoana ity satria raha tsy teto ianareo mpanao gazety dia somary mona sy mangina ihany izy ka dia kasitrany indrindra nareo satria ilaina dia ilaina ny atao hoe serasera mba azona mampita tokoa hoe ny mazava-dehibe zany atao hoe fiainan'ny fiangonana FCKM zany.